Tsy vazivazy ny filatsahana ofidiana filoham-pirenena satria dia andraikitra manakasina izany. Araka nambaran'Andriamatoa Marsan Alain sy ny komity parlementaire misahana ny fanadihadiana eo anivony ny filan-kevitra ambony teteza mita naneho ny heviny mikasika ny toetra raha-pirenena tokoa moa ity komity ity omaly tetsy Antaninarenina. Lovaramanantsoa eo amin'ny sariny mamy Rasamueli. Mamenatra ny fifidianana filoham-pirenena hoy Andriamatoa Alain Marsan avy amin'ny komity parlementaire mpanao fanadihadiana manoloana n'isan'ireo kandida nirotsaka izay nahatratra 2020. Tsy vazivazy kilalao tokoa ny andraikitra filoham-pirenena araka ny nambarany ny filohan'ny komity misahana amin'ny fiarovana eo anivon'ny CST. Ohatra natao kilalao hilatsaka filoham-pirenena ity. Madagasikara tompon-daka eran-tany amina kandidato. Ka asa raha mba fantatra fa ny fanantenan'ny vahoaka malagasy io dia famonjena azy ao anatin'ny fangidi-firena tanteraka. Ho an'Andriamatoa Alain Marsan izay nikasa hilatsaka ho kandida ihany koa dia mila fanadiovana ny firenena ary mila verina ny asan'ny firenena. Tokony ny adidinay ho tanterahanay satria nitoiziko miaraka amin'ireo namako rehetrarehetra izay namana mpiara-didy ny komisionna fanadihadiana momba ny zava-mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena satria mila fanadiovana firenena malagasy. Indrindraindrindra raha mahita ny fahorian'olona ny atsimo amin'izao resaka malaso sy indrindrandrindra fahozanaina trangany dia mamenatra ihany no modina tsy fantatra. Mahita ny olona voaroaka amin'ny taniny satria efa mahatonga ny mitelo tapitrisa ny olona izao voaroaka amin'ny taniny dia mahavariana ihany koa loatra modina tsy fantatra. Laza kosa ny komity parlementaire misahana amin'ny fanadihadiana fa mbola mitony asan'izy ireo. Isan'ny novoiziny nandritra ny fotoana ny fananan'ireo kandida sasany antota taratasy mpanadihadiana noho izy ireo voaroaroy amin'ny raha ratsy mazava.